mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valymarabatsira afaka manaratra ity alatsinainy fa 20 ny volana novambra ity. Ny mofinaina voalahatra hotsika anio dia ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia toko 10 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy. Isaia toko 10 andiny faefatra ka hatramin'ny andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Tompo nanome ahy ny lelan'ny efa mahay, mba hahaizako manao teny ampahatanjaka izay reraka, ampandrenesi ny isa maraina, eny ampandrenesi ny sofiko iaino tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary izaho tsy naditra na niemotra, ny lamosiko natolotro ho an'ny mpikapoka, ary nitakolako an'izay manongom-baoka. Nitavako sy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora, fa Jehovah Tompo no amonjy ahy, ka dia tsy resian-kenatra. Ary efa mamafisiko tahaka ny avato ny tavako, ka fantatro fa tsy homenatra. Efa akaiky izay manamarina ahy, iza no hiady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika, iza no mananady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro Jehovah Tompo no amonjy ahy, ka iza no nameloka? Indro izy rehetra ho tonga tahaka ny lamba mangarahara ho lany kalalao izy. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Teny faminaniana momba n'ilay Ebed Yahvé na ilay mpanompon'i Jehova. Ity mofinaina ao antsika ity dia afaka malala mazava ho azy, teny faminaniana ny momba an'i Jesosy zany. Ny andininy rehetra dia melo lalana, mitantara melo lalana ny amin'izay zavatra azo an'i Jesosy. Ny andininy 5, Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary izaho tsy naditra na niemotra. Ny lamosiko natolotro ho an'ny mpikapoka, dia tena tsy afa-tsy akory fa maneho ilay zavatra azo an'i Jesosy mihitsy mahafaminaniana azy. Faminaniany amin'ny mpanompony Jehovah antsika teo. Nitakolako ho amin'izay manongom-baoka. Manongom-baoka, somary efa fambolana hatrany ainy le hoe manongom-baoka. Nataon'ny tolo malagasy hoe vaoka, dia ny vaoka dia tsy afa-tsy akory fa lay volombava, lay volo maniry eo anelanelan'ny firifana sy ny volombava, lay midiny iny zany, iny antsoina hoe vaoka. Dia mazava ho azy fa lehilahy zany no misy vaoka. Ny misy voaka ihany ny vehivavy fa tsy dia ny lehilahy no misy voaka lava be le iny amanelanelana ny firifana midina makaty amin'ny volombava iny atao hoe voaka. Ary dia ny hoe manongom-baoka zany hoe tia le mpanongotra lay volo amin'ny tarehy, marary be le izy. Zay mahatonga an'ilay olona miteny hoe nitakolako ho an'izay manongom-baoka, manongotra n'iny volo amin'ny takolaka mafy be, ny hoe nofo amin'ny takolaka malemy dia malemy, nefa lay voaka zany lay volo dia ongotana marary be. Dia nitavako tsy nafeniko tamin'ny enatra sy ny rora. Izany hoe tena faminaniany amin'i Jesosy mihitsy. Izay ity Isaia toko 10 ity faminaniany amin'ny faharetan'i Jesosy sy ny fiaretan'i Jesosy zany ny fahoriana. Ary fiaretan'ny mpanompon'Andriamanitra koa ny fahoriana. Ny malagasy any dia isan'izay mampiaiky antsika malagasy, isika malagasy voalohany miaiky ny toerantsika malagasy amin'ny atao hoe fahaizana na faharetana, ny antsoina hoe résilience. Miaiky mihitsy ny firenena hafa manodidina hoe ngamba ny malagasy any dia isan'izay firenena tena manana vahoaka, manana résilience, na manana faharetana sy fiaretana mafy mihitsy. Fa na inona ny hamafy ny fahantrana, na inona ny hamafy ny tsy fisina ny ambanivohitra any, tsy fisia-tsakafo, tsy fisiana fandriampahalemana, tsy fisiana rano, aretina, tsy fisiana izay rehetra mety ilaina amin'ny fiainana isan'andro, nefa io fa mbola maharitra ihany izy. Dia io no mahatonga ny olona manao hoe manana résilience. Ny hoe résilience zany dia lay raha jerena amin'ny fomba tsotra dia ny hoe lay faharetana sy lay fiaretana ao anatin'ilay zavatra sarotra. Izay everina fa tena manana an'izay ny malagasy. Raha toa ka tena jerena amin'ity hoe mpanompon'Andriamanitra na lay abe devery izay miaritra ny mafy,
hoe miaritra ny mafy lamosiko na tolotrokapohana ny takola koa izay tsy mampaninona mihitsy ongotan'ny olona ny voaka na ny volombava ny oditava tsy maninona hiara-ny enatra sy ny rora ny takolaka sy ny sisa rehetra dia résilience ve zany zay ary malagasy koa ve tena zany tokoa. Marina fa ny teny hoe ny filozofia ny résilience zay nanomba ny résilience de zavatra vaovao be vaovao be vo niditra atao amin'ny ataontsika hoe tao amin'ny tokotany ny psykôlôjia na ny psychanalyse ny hoe miaritra amin'ny zavatra sarotra. Ny teny hoe résilience dia avy amina teny latina resilio dikany hoe resilio de izao manao hoe miverina kely mba afaka mitsambikina mba afaka mitsambikina na miverina kely hitsambikina rehefa avy eo. Ary ny résilience zany dia tsy hoe fiaretana na faharetana fotsiny ka tsy sininona terak'izay fa ny résilience dia milaza hoe miaritra zavatra mafy be lay olona na lay vondron'olona fa afaka hitrotra izy rehefa avy eo. Zany eo ambadiky ny résilience de fanantenana tak'izay mitranga eto amin'ny hitantsika ety fa tsy fahakiviana tsy faharesena akory. Zay mahatokany hoe ny résilience de ny endoany de voambolana tany amin'ny résistance des matériaux tany amin'ny physique rehefa ohatra ka misy vy na ataovy hoe metaly raisinao ohatra ataovy ohatra hoe vy miaina na metaly rehefa orana mafy be de mafana misy mafana izy zany de ray izy mety miverina amin'ny toerany teo iny ihany raha vy miaina fa misy hafanana rehefa tsindrina mafy izy zay le hoe natokany teo hoe résilience izay fampiasa théorie moa de nampiasaina na amin'ny écologie ary amin'ny environnement de nampiasa koa ny résilience hoe misy karazana biby na karazana zava-maniry zay afaka miaritra ahafahany miaina ao anatin'lay tontolo zay mety efa tsy sahaza azy tsony fa tontolo efa mety tsy ampirahany tontolo efa angazana nefa de mety afaka mively eo le zava-mananaina na le zava-maniry dia ampiarina amin'ny sehatra rehetra ny résilience de ampiarina amintsika malagasy koa. Ary matetika re foany zany hoe de tena tsisy vahoaka mana résilience ohatran'ny malagasy fa jereo ty fantatra de miaritra de misento manginy de manaiky de tsy miteny de mahazaky de indraindray zay no hita mandrakariva amin'ny fiainantsika. Fa misy mpandinika anankiray antsoina hoe Cyrulnik zay efa nandinika an'izy io de nanazava fa anankiray amin'ny toetra mahatonga ny firenena anankiray na ny vondron'olona anankiray antsoina hoe résilience dia mazava ho azy ny fanekeny le zavatra lalovany. Lay fanekena zany lay zavatra lalovany mifanohitra amin'ny hoe fikomina zany tsy mipoitra ny résilience na lay toetra maharitra lay toetra mahazaka raha ohatra ka ao anatin'ny fitabatabana na ny fimenomenomana na ao anatin'ny fingonongonomana dia tsy mipoitra ny antsoina hoe résilience fa mipoitra ny résilience rehefa ao anatin'ny fanekena le zavatra zay lalovana le zavatra mitraka hita noary ny vokatry ny fandiniana ireo jiosy izay tany amin'ny ataontsika hoe camp de concentration tamin'ny andron'ny ady lehibe faharoa ireo jiosy zay niaritra ny mafy nampijaliana tany tsy niteny dia avy amin'ny nefa nydininy izy reny de avy amin'ny io no nipoirany aty amin'ny taona 20 vo nandinika ny tairikevitra rehetra vo nipoitra ny teny résilience atao amin'ny psychologie tsika teo. Manazava kely an'izay satria indraindray dia re mandrakarivany hoe move zany ny faharetana ao anatin'ny fahoriana de tena ilaina tokoa ve tena ilaina tokoa ve zany satria eto ilay mpanompon'Andriamanitra de miaritra de tena ekeny tokoa ekeny la izy hoe de atolotro mihitsy ny lamosiko kapohana atolotro mihitsy ny voaka ongotana atolotro mihitsy ny tavako ho amin'ny rora sy ny enatra tena io le resahantsika manao hoe lay fanekena le zavatra lalovana dia move zany ny mpanompon'Andriamanitra tena manana résilience mazava ho azy fa ny kristianina dia
manana résilience. Ny antony mahatonga azy manana zay toetra maharitra izay dia tsy hoe faly mizaka ny mafy izy. Raha ohatra ka mijery ny fahendrena tatsinanana ianao, ohatra hoe ny fahendrena hindoa na ny fahendrena atao ohatra ny filozofia ny Confucius fotsiny, zay manazava hoe zava-dehibe nge ny fangiry firin'ny vatany. Ny fangiry firin'ny vatana nge de mitondra ho amin'ny fahasambarany, satria rehefa zany zavatra any dia fototra iorena ny fivavahana hindoa, ny hoe rehefa mangiry firy nge vatanao io a de tsy manana zavatra iriny ianao ary manakaiky ny fahasambarana ianao, zany hoe lalana makany amin'ny fahasambarana ny fangiry firin'ny vatana. Am'izay fotoan'izay lay fangiry firin'le vatana dia tsy tena fangiry firiny fa fivavahana. Zany hoe ilay fangiry firin'le vatana zany amin'ny hindoa na amin'ny ataontsika hoe amin'ny andavanandron'io zay raha teo ny dikany teny eo ka dia lay fangiry firin'le vatana zany am'izay fotoan'izay dia lasa ao anatin'ny sehitry ny fivavahana. Dia zay ny dikan'ireny ataontsika hoe yoga rehetra reny dia feloava lalana ao anatiny zany ataontsika hoe fangiry firin'ny vatana zany. De am'izay le fotoan'izay le fangiry firin'le vatana de lasa zavatra ara-pana. Fa tsy zay ny résilience. Lay zavatra resahana zany dia tena ekenao mihitsy hoe marary ianao. Ekenao lay hoe mangiry firy fantatrao zany lay fangiry firina. Tsy hoe fangiry firina mampanadino anao ny fisinao le izy, fa tena fangiry firina tsapanao mangiry firy mihitsy, fa tsy hoe fangiry firina inona adinona na fangiry firina tadiavina tahaka izay mitranga tamin'ny hindoa, fa fangiry firina tsy zay tsy tadiavina. Ny am'vavahana hindoa de tadiavina le fangiry firina, alalamina atao mihitsy zay misy programa mihitsy na fandarana am'lay fangiry firina. Fa am'vavahana kristianina tsy mpitady fangiry firina, tsy mpitady zavatsarotra, tsy fomba kristianina ny maniry zavatsarotra, fa ndraindray misy zavatra sarotra lalovany eo amin'ny fiainana, ndraindray misy zavatra zay avelan'Andriamanitra lalovany, na koa misy herisetra zay mety ho lalovany, dia iny tsy niriny iny tsy nangatahany iny, saingy zao tena ekeny iny fangiry firina iny. Zay ny mampiavaka azy amin'ny vavahana tatsinanana. Raha ohatra ny kristianina ka miaritra zavatra sarotra de ekeny mihitsy fa tena marary le izy, fa tsy hodiny tsy marary, ekeny fa marary. Fa inona ny mahatonga azy afaka mahazaka le zavatra mafy zay lalovany, ka mahatonga azy tsy mikomy, mahatonga azy tsy mitabataba, de zavatra anankiroa. Ny voalohany indrindra de izao, ny fananany fanantenana ao anatiny, ny fananana finoana ao anaty, ny fananana finoana ao anatiny hoe tsy mitondra ireny le fangiry firina, na hoe le fangiry firina de zao tsapa eo amin'ny vatana, saingy zao resy lahatra fa miara-mitondra amin'io Jesoa, resy lahatra fa marary le izy, saingy zao resy lahatra fa zay zaka ihany na velan-dala. Zay mahatonga ny kristianina manana faharetana, zay mahatonga ny kristianina tsy mpitabataba, tsy mpikomy. Fa ny faharoa zay tsara mariny raha toa isika ka mamaritra ny hoe toetra ny kristianina ve ny résilience, dia raha ohatra ka tena jerena amin'izay lafiny zavatra izay dia ny résilience dia zavatra ataontsika hoe ny ao ambadiky lay fiaretana na lay zavatsarotra na lay fiforetana anaty mihitsy aza, dia mba mahatonga rehefa aveo fiaingana avaovao. Zay ny dikany teny hoe résilio, dikany teny hoe résilio de tahaka ilay metaly ndray zahantsika atao, tahaka n'lay vy miaina amin'ny fiarakodia tsy nirina, fa izao itsamboatra na afaka mbola iainga indray izy rehefa aveo. Zany hoe ny ao ambadiky lay faharetana, lay fiaretana de zao fanantenana hoe tsy maintsy mbola isy fotoana ahafahana mihoatra na mitsambikina na miainga ambonimbony kokoa. Ary zay no hitan'ny bokin'ity Isaia mpaminany ity manao hoe indro Jehovah Tompo no hamonjy aho, ka iza nanao meloka, efa akaiky izay manamarina, ka iza no hiady amiko, andeha hiara-mitsangana isika. Zany hoe raha refesitsika amin'ny hoe manana résilience aveo ny malagasy, ny valiny de izao amin'ny ampahany eny tokoa miaritra isika, saingy miaritra mbola mieritreritra ve hoe
miaritra hanangona hery ahafahana mitsamboatra na ahafahana miainga ve sa miaritra zay midika fimenomenomana ka verihery fotsiny na hoe miaritra ka manjary verihery de milaza miaritra de manjary fahampitehana fa raha ohatra ka miaritra ka manana fanantenana miaritra ka manana fahatokinan'Andriamanitra miaritra ka hoe manana ny fotoanany Andriamanitra miaritra ka hoe azo zavatra ao velan'Andriamanitra lalovana miaritra manangona hery manangona angovo de am'izay fotoana zay tena résilience manangona angovo ho avy ny fotoana ahafahana tsy maintsy miainga indray satria zay ny antsoina hoe résilience tsika atao revenir en sautant zany hoe miverina mba ahafahana miainga indray ahafahana mitsambikina ahafahana mihoatra rehefa hasarotana teo raha afaka malala isan'ny sarotra amin'ny kristianina mamaly ny fanontaniana hoe fa nahoana moa zahay Andriamanitra no zahanao toetra ny valiny de zao zahana toetra isika tsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra ny toetra atsika Andriamanitra mizaha toetra atsika tsy hoe tsy fantany ahoana moa tsy afantaran'Andriamanitra anao ahoana moa tsy afantaran'Andriamanitra zay tsy zakanao mazava ho azy misy ny fizahan-toetra zay avelan'Andriamanitra lalovana fa tsy hoe mba ahafantaran'Andriamanitra anao tsy zay loatra fa ny antony anaovan'Andriamanitra le fizahan-toetra de ahafantaranao ny tenanao mazava ho azy hoe atraiza ny fetrako ka mahatonga tsy mimenomenona fa izao ny fizahan-toetra dia zavatra lalovanao koa hanangonanao hery ahafahanao miainga indray tahak'izay résilience andresantsika teo zany hoe ao anatiny zavatraritra iaretanao io ianao ka mahatsapa hoe miaraka aminao ao Andriamanitra tahaka ny Daniel tao andavaky ny liona na tahaka ny Jesoa nalaina fanahy tany anefitra tao anatin'ny anoanana na tahaka ny zanak'Israely tany anefitra ka nanaiky zany fizahan-toetra zany de ao anatin'io fizahan-toetra lalovanao io ianao de zao ekenao le fizahan-toetra ekenao ao anaty ny ahafahanao manaiky zany de satria atoko ny fitiavan'Andriamanitra ianao mahatoky ianao fa tsy ny fahadisonao no mahatonga ny fizahan-toetra io tsy ny elokao fa noho ny fitantaran'Andriamanitra zay amin'ny fomba tsy azo azavaina ekenao le zavatra lalovana fa zavatra avelan'Andriamanitra andalo de am'izay fotoan'izay manefenao ary mahatonga fanangona kerim-panahy ka ao ambadika le fizahan-toetra de lasa olom-baovao afaka mihoatra lavitra no le zavatra izay nalovana teo raha ohatra ka ataovy hoe eo amin'ny sanda roa ianao zany no nandalo le fizahan-toetra mamay ary mety ho nandalo zavatraritra de nidina any amin'ny sanda aotra satria voatsindry mafy de zao nanangona hery ka avy any amin'ny roma ka any amin'ny aotra de mafy be tahaka an'ilay vy miaina voatsindriny fa amin'ny fotoana anankiray hoy ny teny Isaia mpaminany eto hoe amin'ny fotoana anankiray tonga tsapanao ny fandresen'i Jesoa tsapanao lay Andriamanitra tapitra le fizahan-toetra de zao tonga aminao le teny hoe andeha hiara-mitsangana isika indro le manamarina dia am'izay fotoan'izay tahaka an'ilay vy miaina votsitra de zao mitsambikina ka raha avy any amin'ilay ataovy hoe sanda roa no tsindrina ka tonga sanda aotra de avy eo avotsitra de tonga any amin'ny sanda efatra na sanda valo avy hatrany zany hoe raha azo arina azo sanatsaina le zao am'izay fotoan'izay manao hoe lay zavatra sarotra ny lalovanao la ianao nanaiky tahaka an'izay ndresahana eto hoe nanaiky nokapono la ianao nanaiky no esoina ianao nanaiky nandalo zavatsarotra nanaiky le fizahan-toetra ny lalovana iny de zao fantatrao fa ao anatiny ianao manangona hery ianao tsy manangona hery mbatana maha olombelona na manangona heritretra hoe anao ny alefa andro retory tahak'izay mety ho fitenina mpanao baolina kitra hoe anao ny alefa andro retory tsy zay la itian'Andriamanitra mitoetra kristianina fa fahatokina hoe zao avelan'Andriamanitra lalovako ito fa izao za mahatoky fa ao ambadiky izao zavatra izao dia azo hery vaovao ary ohatra lavitra no lay zavatra zay lay niaingako teo no itsampikinako na ioarako dia mamaly fantaina iny lay mpandinika ny fiarahamonina maro manao hoe tena mahana résilience avy eny malagasy amin'ny ampahany raha ohatra ka resy lahatra sika fa ny fantrantsika ny fahasairanantsika dia la ekentsika sy lalovantsika fa matoky sika fa ho avy ny andro ka ny herinangontsika tao anatin'ny fantrano
ny herinangontsika tao anatin'izay fiaretan'izay, ny herinangontsika tao anatin'izay izay zavatra sarotra rehetraizay de manjary hoery mahatonga atsika ho afaka miainga ambonindray de am'izay fotoan'izay résilience izy, de am'izay fotoan'izay dia mampandroso izy. Zany hoe ary io matetika ampiasain'ireo psychanalyse hoe ny olona zay mandalo traumatisme dia mety ho reny zavatra zay mety ho lalovany reny, ny latrapo, ny fahoriana, ny fisarahana amin'olo tiana, reny rehetreny de mety ho an'ireo psychanalyse. Dia psychanalyste dia amboary no lasa hery manosika lay olona indray. Itsika moa eto kristiana ary baiboly ny resahana dia zavatra roa zany ny tokony ho toetsaitsika ao anatin'ny zavatraritra: aza esorina ao anatin'ilay zavatraritra Jesoa. Zany hoe aza sarahana am' Jesoa ny fiainanao ao anatin'ilay zavatraritra. Rehefa tsy sarahanao anatin'ilay zavatraritra Jesoa, fa vakinao sy jerenao amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesoa lay zavatraritra de zao solo maso hafa mihitsy no aterak'izay ka manjary fanangonana angovo anao lay zavatraritra lalovanao, ary afaka miteny ianao tahaka ny mpanompon'Andriamanitra manao hoe soa aho napahoriana, satria tao anatin'iny fahoriana iny no nanangonako heritsaina, herim-panahy, angovo, ary mahatonga lay vazivazy hita vazivazy eny amin'ilay fiaray mandeha eny amin'ny fiarakodia. Misy soratra zay, misy soratra eny asa izy iny na taxi be larana firy, misy soratra manao hoe ny vato nitroahanao ahy no nanamboarako manda iarovako tena. Zany hoe lay amin'ny fiaina kristiana mamperitreritra lay soratra ny hoe soratra maha-olombelona fotsiny ihany moa zany, fa ny tiana tenena manao hoe lay zavatsy sarotra zay mety ho lalovantsika io raha ohatra ka eketsika ao anatin'ny finoana hoe tena avelan'Andriamanitra lalovako ty, takatrao amin'ny finoana zany nijerenao azy. Azay tsy ny olona rehetra mety mahatakatra an'izay fa ny mpino ihany ny hoe tena programan'Andriamanitra, avelan'Andriamanitra lalovako ty de zao ekeko hanangonako hery, ekeko afahako miainga vaovao. Ary reny tigana faharoa, tsy hoe manaiky fotsiny ianao de eo de mivala ketraka eo. Jereo tsara ny tantaran'ireo jiosy tao anatin'ny vanim-potoana fanenjehana tamin'ny andron'ny Hitler, dia aty ambadiky ny taona 9 izy aty amin'ny taona 7 dia nanjary fiaingana vaovao azy lay zavatra nitranga raha miara fiarahamonina moa resahantsika. De ho tahak'izay koa tsika malagasy, raha ohatra ka jerena amin'ny lafiny ara-piarahamonina na amin'ny lafiny ara-tsaina hoe ndao ary ekena fa tena nanavelan'Andriamanitra andalo fahoriana isika, mandalo zavatsarotra, mandalo fantrana, fa izao azo atao tsara raha ao amin'ny tompo isika, azo atao tsara, azo an'ilay firenena atao tsara ny mitodika amin'Andriamanitra tahak'izay nataony ty mpanompon'Andriamanitra ity, ka mitodika amin'Andriamanitra, miara-mitodika amin'Andriamanitra, ka manjary ho fanangonan-kery, ho fanavaozan-tsaina, ho fanangonana angovo izay fotoana sarotra lalovan'izay, ka ahafahan'ilay firenena miara-miompy-tsaina, miainga amina zava-baovao miaraka amin'Andriamanitra. No eny ara misy fiainana, misy fifankatiavana vaovao, misy fiainana vaovao, misy fiombonana vaovao. Afaka malala engane tsy ho kristianina ho resy ianao ao anatin'ny fizan-toetra, tsy kristianina ho kivy ao anatin'ny fizan-toetra, fa kristianina mahay manovo hery ao anatin'ny fizan-toetra satria manana fanantenana. Kristianina tsy miondro dava fa nao anatin'ny zavatsarotra ara de zao manana fanantenana. Iteny tahaky ity mpanompon'Andriamanitra amin'ny Isaia ty manao hoe efa akaiky zay manamarina, iza no ady amiko, iza no manana ady amiko, aoka izy ho avy amiko. Any fahavolonana hiatrika satria nanovo hery tao anatin'ilay zavatsarotra, lay fizan-toetra niaraka tamin'Andriamanitra. Mivavaksika tompo misotranao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Misotranao zay fa afaka mahatakatra fa ny fizan-toetra lalovanay de vetivety ihany, indray mpimaso ihany, ary ataonao fanefena hanangonan-kery ahafahana mitombo, miakatra amin'ny ambonimbony kokoa amin'ny finoana sy amin'ny fahatahorana indrindra ny fanarahana anao. Dia amboary zay tompo ao anatin'izay mety ho fizan-toetra lalovanay, na avelanao lalovanay, ao anatin'izay zavatsarotra mety ho lalovanay, na
nampoizinay na mety ho tsy nampoizinay no ny antony maro samihafa dia ataovy mijery zany amin'ny finoany zay ary na miafy ary zany dia ataovy mahatondra ny zavatsarotra lalovanay eo amin'ny azo fijalinao zay Jesoa mba tsy atsiaro ho mitondry zany samyrery ary ataovy ty anaty ray ny fanahinao masina ananany fanantenana fa ho avy ny fotoana ampandresenao ary ny fandresenao de efa fandresenay ny fandresenao de iainanay isan'andro ka indray mimpimasy ihany ny zavatsarotra lalovanay de ao ame fo matoky anao zay am'izao fotoana ny advent zao ataovy miaona aminao Jesoa mandrakariva de mametaka ny fiainanay eo ampelantananao zay tompo ho fiainam-pandresena tahaka ny fiainanao Jesoa ny fiainanay amen.